Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tazomina ny tolona efa natomboka hampanjakana ny tany-tandalàna ho avin'ny taranaka faramandimby ho ny kolektifa ny malagasy tsy maintsy diovina araka izany ny tokotany mialoha ny rosoana amin'ny fividianana. Meloka amin'ny raharaha kolikoly avoleta nataony tamin'ny orinasa Gemfield Romivos Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha. Ireo mandrafitra ny comité d'attribution des terres mitetika Sabamangoky no mangorona ny tanin'ireo tantsaha manarivo ny hektara ho ny teo anivo ny fikambanany Masokoro Arivolà eto Antananarivo. Daty manandanja ho an'ny skoto rehetra maneran'izao tontolo izao raha mpitso faharoa amby 20 febroary. Io ny daty ahatsiarovana naterahany Baden-Powell nanorona ny skotisma ka hisy ny hetsika goavana etsy amin'ny ANS Sampefloa. Mihamafy hatrany ny krizy ateraky ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo olona matin'ny daroka bomba, mananontanina ihany koa ny krizy ara-tsakafo ho an'ireo mponina analiny any an-toerana. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tongo klasy tongo vavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalambavao. Tena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany. Matoa andahatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampalalambavao amin'ity alaity. Tazomina ny tolona efa natomboka ampanjakana ny tany-tandalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka faramandimbo ny kolektifa ny malagasy. Tsy maintsy diovina aloha ny tokotany mialoha ny rosoana amin'izay fividianana izay amin'ity taona 2024 ity ialana amin'ny crise politika ampahanitra ny firenena ka eto Andretsilavo. Diovy aloha ny tokotany, teny arana no mampilamina. Io amin'ny ankapobeny no hevitra iraisan'ny be sy ny maro mialoha ny rosoana amin'ny fividianana solobavambahoaka sy ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ity taona 2024 ity. Antony misy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana amin'ny verimberina, ny tsy fandraisana andraikitra sy fitongolanana ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny tsy fahafenoan'ny fepetra azo antoka isian'ny fividianana madio sy mangarahara, ary ny tsy fahatokisana ny seni ka miteraka krizy politika mahazo ny firenena malagasy. Raha jerena amin'ny lafiny iray ny olana rehetra eto amintsika dia miainga amin'ny resaka tsy fahatokisana ny fitsarana sy ny rafitra mikarakara ny fividianana avokoa. Satria mbola misy ny diatana ny fahefanam-panatanteraka avokoa ny tompona andraikitra rehetra amin'ny fikarakarana ny fividianana, ny fitsarana ny voka-pividianana, eny fa na dia amin'ny fitsarana mahakasika ny ady eloka sy ny ady madio aza. Izay no mahatonga ny kolektifan'ny malagasy ilaza fa tazomina ny tolona efa natomboka, ampanjakana ny fanajana ny lalàna, ametrahana ny ho avy ny taranaka faramandimby, ialana amin'ny fiverimberenan'ny fandroritana sy ny fanitsakitsahana ny lalàna, izay fototry ny fandikan-dalàna maro sy ny savorovoro ary ny adala politika tsy mety vita hatramin'izao fotoana. Takina anatin'izany ny fividianana madio sy eken'ny rehetra, hitsinjovana ny tany-tandalàna, ny demokrasia ary ny fanatsarana ny farim-piainan'ny malagasy tsy ankanavaka. Tsy ny malagasy ihany amin'ny alalan'ireo antoko politika sy ireo firaisamonim-pirenena fa hatramin'ireo vahiny, mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola no namoaka fanambarana isan-karazany taoriny ny fividianana ary ny laza sy nanamafy fa tokony roso amin'ny fifampiresahana alohan'ireo fividianana rehetra ho avy. Antony, na izy ireo koa aza matsapa fa ambony ny riska mety isian'ny korontana eto Madagasikara, izay tsy tsara ho an'ny firenena, indrindra taorin'ny fitotongan'ny are-pirenena tao anatin'ny 10 taona, ka nahatonga antsika ho lasa firenena isan'ny mahantra indrindra sy voalohany amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto an-tany. Raha ny fanambarana navoaka, manaiky niditra amin'ny demokrasia ny kolektifan'ny malagasy ka handray anjara amin'ny fividianana, saingy mila fitipika mazava, madio sy mangarahara
Mikasika ny fifidianana. Fietsika izay mendrika hoderaina, manoloana ny fahasarotana lalovan'ny firenena ankehitriny, sy manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana, izay tsy te halala, manao fihetsika jolamboto, ary minimikipy amin'ireo tsy fanarahan-dalàna isan-karazany. Efa maro ny malagasy mitaky fanovana, mahatsapa ny mahazava-dehibe io fanovana io, ary resy lahatra fa tsy maintsy miroso amin'izay fanovana izay isika, raha tiana ny ampilamina sy ampandroso marina ny firenena, ka olona ankatoavin'ny vahoaka no hitondra. Borofon'izany, ny ampahana mpifidy marobe, ny maronisa amin'ireo faritra ahitana olona mahay mamaky teny sy manoratra betsaka, no nisafidy tsy haneho hevitra, ary tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana natao amboletra farany teo iny. Antony, nitaky ny fanovana ireo rafitra rehetra, mikarakara ny fifidianana izy ireo. Nitaky ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna, indrindra ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ny an'ny olom-pirenena izay, fa mbola maro ny anjaran-draikitra tokony ho raisiny ireo rafitra isan-karazany, ahafahana mametraka fifidianana madio. Isan'izany ny tokony hiverenana amin'ny fijerena ny lalàna fehizoro, 8 tsipika aotraotra 8, mifanaraka amin'ny fifidianana ankapobeny, ny fanalalahana sy ny fanomezana fahafahana, ny toerana iombonana, avy amin'ny lalan'ny fanafoanana ny lalàna, larana 20 tsipika aotra 20, ny 30 aogositra 1600, mifandraika amin'ny famorina olona sy ny fanaovana hetsika amin'ny toerana iombonana, izay niova amin'ny diditsy volana, larana 12 tsipika aotra 17, ny 14 aogositra 1600. Ny fanalalahana ny fahafahana mampiasa ny aino amanjerim-panjakana, ary ny fametrana ny ANRCM, ho arofanina amin'ny tsy fanajana ny foto-kevitry ny maro, ny etika, ny fitoviana, sy ny tsy fitanilana mandritra ny fampelezan-kevitra. Tokony apetraka ny lalàna momba ny fahafahana misitraka ny vaovao ho an'ny olona rehetra, ary ny fiarovana ireo mpiariny zon'olombelona sy ireo mpisintona lakilosy. Tokony ampiarina avokoa ireo sosi-kevitra avy amin'ireo asa fitsiriana sy ny fanaraha-maso ny firaisamonim-pirenena, ny antoko politika, izay natao ambanin-javatra adizay ka hatramin'izao. Tokony apetraka ary irosoana aingana ihany koa ny fifampiresahana, ho fampitoniana ary fandraisana andraikitra ny fitsarana, manoloana ireo fandikana lalàna ara-pifidianana. Tokony ary tsy maintsy arovana avokoa ary irosoana ny fiovana, izay hita sahady fa efa misy akony amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miambonantoka amin'ny Madagasikara. Tsy tokony ho adino, fa raha ohatra ka miteny sy maneho hevitra ireo mpamatsy vola sy mpiara-miambonantoka, somary mandoka sy ny sisa, tsy voatery hoe faly, fa indraindray koa izy ireny maneso, satria fantany ny tena zava-misy marina, noho izy ireo mahazo tatitra sy mahita maso ny tena zava-mitranga marina. Indraindray ihany koa milaza izy ireo fa hanome fanampiana tahaka izao, na hanolotra vola tahaka ny Heroa, kanefa tsy omeny ilay fitondrana misy amin'ny fotoana io, fa ho an'izay mpandimby ho avy eo, satria fantany fa tsy mendrika izany ilay eo amin'ny fitondrana. Efa tsikaritra sahady izany, matona ato ny banky iraisam-pirenena, ny famatsiana ara-bola tokony hositrahan'i Madagasikara, mitetina $100,000. Hitany fa tsy voajan'ny mpitondra ireo fepetra notakiana, mikasika ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany, ny orinasa jirama, ny armada sy ny sisa. Ankoatra ny tsy fanarana ireo fepetra takiany mpamatsy vola sy mpiara-miambonantoka ireo, tsikaritra ihany koa fa omena ny olona mpanambola iasa ny sehatra, na ilay antsoina hoe plutokrasia. Omena ampahan'olona vitsy sisa ny fahafahana manao politika, na ilay antsoina hoe oligarchia. Izany hoe fanjakan'ny mpanambola sy ny vitsanisa, ary fanapotehana ny maronisa sy ny sarambabem-bahoaka. Sakanana tsy avela hiteny sy haneho hevitra ny maronisa, fa ireo vitsanisa izay mpiray kombakomba sisa no misahana sy miandraikitra ny raharaham-pirenena. Androso ve Madagasikara raha izany no mitoy? Ilamina ve ny firenena raha tsy miroso amin'ny fanadiovana ny tokotany-pifidianana? Indrindra amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao, izay efa ahitana taratra sahady, ny tsindry sy ny raha matahora isan-karazany. Solombavambahoaka tsy voavidy vola, afaka ikatsaka ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no vahaolana ho an'ny firenena, fa tsy solombavambahoaka ikatsaka ny tombotsoan'ny mpitondra sy ny groupe d'intérêt eo amin'ny fitondrana, tahaka ny misy ankehitriny. Any ka tsy lasa balizy na arifenitra manara-maso ny governemanta sy natao anao lalàna, fa tao lasa ny teny miaram-pirenena mifampitantana,
tsy sahamanohitra akory ny tsy fanajana lalàna ataon'ny governemanta, manaiky ny tsy fisiany fionan'ny governemanta sy ny depite, ary natao hanangatanana fotsiny ihany. Izay indray ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao an'ny Androany fa meloka amin'ny raharaha kolikoly avy lenta nataony tamin'ny orinasa izay mifily de Romivos Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha amin'ny 20 ny volana Martsa ho avy izao no fantatra ny sazy hatraminy anatin'izay Gaëtan Andriatsilavo. Nivoaka ny valin'ny fitsarana tao Londres, meloka amin'ny raharaha kolikoly nataony tamin'ny orinasa Gemfield, mpitrandraka arenakibony tany Romivos Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha. Ny 20 ny volana Martsa ho avy izao no fantatra ny sazy hatraminy no io kolikoly avolenta nataony io. Ny volana Septambra 2022 kosa no efa fantatra fa meloka ihany koa i Philippe Tabuteau, naman'ny Romivos, atreto aloha ny lalàna any an-toerana dia mety higadra sy amita sazy any amponja hatrany amin'ny 10 taona izy roa ireo. Nandritra ny fiakaran'ny fitsarana tao Londres ny 9 ny volana Febroary, nilaza ary nanamafy ny fisiana tranga kolikoly, fitakiana vola sy fikatsahana tombotsoa manokana nataon'ny Romivos, olona akaiky ny Andry Rajoelina, sady taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny tony mpampanolalàna. Na izany aza, tamin'io fotoana io, tsy mbola niaiky ho nanao ireo vesatra hiampangana azy ireo i Romivos Andrianarsoa. Voaporofo ankehitriny fa malagasy ary olona nitazona andraikitra ambony teto Madagasikara no meloka. Nitazona andraikitra ambony teto amin'ny firenena satria ankoatra ny nataleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika azy, efa voatontonona tamina fikasana hamony ny filoha tamin'ilay raharaha Apollo 21 koa Romy Andrianarsoa teny amin'ny fitsarana fa tsy voantso teny na indray mandeha aza. Efa voatendry ho filohan'ny komitiny lavanilina CMV ihany koa izy ny volana May 2022. Raha ny filazany ihany koa tamin'ireo oronam-peo azon'ny mpanadiady dia nilaza izy fa notendrena ho filohan'ny filankevi-pitantanana teo anivon'ny Omnis. Ny Omnis izay tsy ahivina fa isan'ireo rafitra no tantanan'ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha amin'ny maha-zava-dehibe azy. Raha ireo rehetra ireo tsy afaka ny angina manoloana izao tranga izao i Andry Rajoelina. Mazava ho azy fa tsy maintsy olona akaiky ny filoha no mitazona izany andraikitra ambony izany no io rafitra io mifehy ny arenakibony tany eto amin'ny firenena. Izay toa mbola manamarina ny filazany fa mifandray sy mpikarakara ny antotan-taratasin'ireo orinasa vahiny lehibe mandraharaha sy mitrandraka eto Madagasikara ary manamora ny fahazoany alalana sy ny fahafahany miasa. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona no tsy nametrahany teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fitoriana hatrany am-piandohana raha nilaza fa tsy mahafantatra ny diany sy tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny Andry Rajoelina ity taleny kabinetra tamin'izany fotoana ity. Inona ihany koa no antony tsy nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fitsarana malagasy sy ireo sampandraharaha isan-tokony miady amin'ny kolikoly, isan'izany ny PAC, ny Bianco sy ny maro hafa. Ireto farany izay tsy nanokatra fanadiadiana momba io raharaha kolikoly avolenta mahameloka ny taleny kabinetra teo aloha io. Nisy tsindry sy baiko ve sa antony hafa no tsy nampihetsika azy ireo? Ankoatra izay, maro ny orinasa voatontonona tao Londres mikasika ity raharaha Romivos ity. Maro ihany koa ny malagasy manana andraikitra ambony eto amintsika mety ho tafiditra anatin'izany na mivantana na ankolaka. Andrasana treto ny daty ny 20 Martsa ahafantarana ny sazy miatra amin'izy roa ireo. Amin'ny 20 ny volana Martsa araka izany no ahafantarana ny sazany mahakasika ity raharaha izay mifilda ity. Fa tokony hipetraka hatrany ny neutralité de l'administration eny anivon'ireo sampan-draram-panjakana isan'ambaratongany. Hoy ny mpanao politika naneho ny heviny manoloana ny faneren'ireo mpiasam-panjakana, indrindra ny mpisehatra amin'ny fampianarana anaraka ny loko politika ny antokony fitondrana amin'izao fotoana izao. Ireo mpiasam-panjakana ihany koa izay tokony hijoro sy irahina amin'ny fitazonana izay neutralité de l'administration izay ahafahana mampandroso ny firenena sy manatanteraka ny asa araka ny tokony ho izy. Daniela Mino Arso. Raha toka efa nitranga nandritra ny fifidianana filohan'ny Repoblika teo, ny fampiasana fitaovam-panjakana sy mpiasam-panjakana hampandaniana ny Rajoelina ho filoham-pirenena, miverina indray amin'izao ankatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana kominaly izao, izay fanerena mpiasam-panjakana hiditra anatin'ny loko politika ny Rajoelina izay. Tranga izay tokony hijoroany ireo mpiasam-panjakana isan'ambaratongany, indrindra ireo misehatra amin'ny fampianarana sy fahasalamana, izay saika hiarana izay tsindry izay ahafahana mampanjaka ny neutralité de l'administration ho fampandrosoana ny firenena. Zareo raha ny marina zany dia tokony hipetraka ny neutralité de l'administration zay.
tsotra le antony zay nanenjehana ny ravalomanana teto nanao team fanabeazana nanao team fampianarana dia nenjehana satria nampiasany fitondrana tamin'izany fotoana zany reo mpiasam-panjakana reo atao fitaovana hanao propagandana zany hoe miainga avokoa zany any amin'ny faritra any ny directeur zonal manao propagandany tokony ho anatin'ny fanjakana dia ny gouverneur ny faritra ny lehibe ny faritra tamin'izany fotoana zany dia zay zany nisan'ny antony anankiray ny atsika nanongana ny ravalomanana teto mety ny olona nanongana ravalomanana teto zay fomba fiasa zay dia nanongana azy tamin'izany fotoana zany izy mitondra io dia ny zavatra misy atsika miteny zao amin'izao zavatra mitranga zao dia io indray no ampiasainy ty fanjakana ty zany hoe ny Cisco ny Ndren pretre ety ambony ity haneriny mpampianatra any amin'ny fotony atao fitaovana hampandany ny kandidatolona ary nomboka mitranga zany zetika mitranga zay tamin'le fidianana président publique teo dia zao nomboka mitranga ndray zany zao amin'izao fidianana député zao feno zavatra mipetraka ampiasam-panjakana dia tsotra hoe tokony ijoronareo satria mpiasam-panjakanareo tokony tsy harorotona amin'izany hoe lehibe nareo hanerinareo hanao politika fa tokony hipetraka neutralité zany mpiasam-panjakana zay zany zavatra tokony hipetraka mazava zany satria tsy misy fampandrosoana antsika atao mihitsy raha zay ny zavatra atao eto ary zay zany mila le firaisankina ny olona hoe zavatra ohatran'izay mbola mitranga eto dia mbola zay ihany koa mbola tohizana eto dia hoaiza tohiranantsika ary zay zany le rehefa firaisankina atsika tokony hirahina fa raha zavatra mipetraka amin'izao sary mipetraka zao anahirany amin'ny dimy taona manaraka raha ohatra mbola izao governo mbola hitranga hitondra eto ankilany hita taratra amin'izay fanirina mpiasam-panjakana hiditra anatin'ny antoko politika ny mpitondra izay hoy ity mpanao politika ity fanao ny fomba rehetra anjakan'ny maro anisa anatin'ny antokony fa ihany koa iarovana ny tombontsoany izy ireo ny antoko IRD sy ny pombazy tranga izay tokony hatonga saina ny olom-pirenena tsirairay avy amin'izao vidim-piainana tsy mitsaha miakatra izao ka aizan'izy ireo mifidy izay tokony ho fidina zay aloha zavatra marina hoe nisy fitorombana ataontsika teo dia be dia be nisy ny fanatsatsona hoe di stratégie seholy dia be ny manasasa be ny mandrapiratra fa tsotra ny resaka teto zavatra tena nlofosatsika voalohany dia hoe isany fanjakana tandalana teto dia zay zavatra zay zany tokony mbola hipetraka aty amintsika anatin'ilay fanoherana satria ilay fanoherana ampiasatsika dia hoe tena goavana dia hoe atsika tsy amina vazaha fitoranty firenentsika ty zany hoe anao zany hifanenana itoranty firenenao ty eto efa vazaha no hifanenana zay ny tena sarikady be dia zay natonga lokandaro mialandara zay ny tena antony aloha tokony tsy aky malagasy zay fa zava-dehibe zay finiavan'ireo lokandaro ro ka zay zany mahatonga atsika hoe apetraka tsara ny firaisankina satria eto zany tsy le vazaha tony hifanena aminao fa le gasy mpiaro vazaha zay ny zavatra mitany eto le vazaha le gasy miaro ny tombotsoa vazaha le gasy ny lasako fidiana miaro any andro ratsuelina président ratsuelina dia hiaro ny tombotsoany andro ratsuelina sy ny taranany ary miaro ny tombotsoany reo vazaha io eto agasika zay ny zavatra miverana dia tokony irainao eritseritra zany hoe za hoe mbola andasapato azy fa tokony mifampy zay fa leo mahony mahatombotsoany malagasy tsakofato aloany zay zany hitadiavana malagasy kely anao hiana misinjany voakan'izao rehefa hoe zavatra tsy fitezany zavatra ary raha ohatra anao mandasapato any RDM ty le mandeha ty aza menimenina tsony aza menimenina tsony fa matoa zany mandasapato mahazaka ny zavatra mitranga eto anao zany hoe zakanao zany zao fiainana iananao zao raha otoa anao zany mbola mandasapato hoanare matoa ny ratoelina reo député reo zay zany satria reo député reo mazava mihitsy rehetra hoe hiaro tombotsoa vazaha hiaro ny vazaha Jehivina, fomba fanao miteraka korotana teto amintsika ny fampifangaroana andraikitra sy fanerena ireo mpiasam-panjakana, anohana loko na antoko politika. Manana ny safidiny malalaka ny olom-pirenena iray ary manana zo hiditra anatin'ny fikambanana na antoko araka izay safidiny na mpiasam-panjakana izany na ireo mpiasa tsotra. Raha tsy hivina ny oronan-peo mirakitra ny antso atarby ny fanaovany solombavim-bahoaka voafito amin'ny distrika ny farafangana sy ny tompony andraikitra misahana ny fampianarana tany atsimo atsinanana izay manery ity tompony andraikitra ity moa zany iantso ireo mpampianatra sy ny mpisehatra ao anatin'izay fampianarana hiditra ho mpikambana TGV no isan'ny tarika ny resabe ka antony iny fanadiadiana na raha tsika iny fa isan'ny resabe ihany koa amin'izao fotoan'izao no mahakasika ny tetikasa Bamangoky
ireo mandrafitra ny akatina ny comité d'attribution des terres amitetika Sabamangoko no mangorona ny tanin'ireo tantsaha Manarivo ny hektara ho ny teo anivo ny fikambanany Masikoro arivo lahy eto Antananarivo ny fimahan'ny Antananarivo izay miantso ny hanokafana fanadihadiana sy hanasazina ireo manapatra fahefana ao anatin'ity rara ity onona say Memafana ndrara momba ny tetika Sabamangoko ary misesesy ny fisamborana sy ny famonjana ataondreo manam-pahefana iny fotony ho an'izay vahoaka manohitra ny tetika araky ny nambarany fikambanana Masikoro arivo lahy eto Antananarivo. Ny olom-panjakana ny mpanambola no mahazo ireo velarantany manodidina ny 5,000 hektara nampiasain'ireo tantsaha hatr'izay hoy ny teo anivon'ny Kradoi izay nanao tatitra ny dian'izy ireo tany amin'ny distrika ny Morombe. Fanajariana no ny fanarana tamin'ny vahoaka lavanty fibodona tany no misy ankehitriny. Amin'ny ankapobeny lasan'izay manambola ka afaka mividy satria tena nisy anana napetraka mihitsy ohatra nisy tarifa napetraka mihitsy zany hoe zao hektara dia tsy maintsy mandoa an'izao dia le olona moa laza taminay fa hoe zay rehetrarehetra namba te hividy raha tsy manana an'le vola hividianana an'le izy mihitsy dia mazava ho azy zany fa zay manana moyen sy manambola hividianana dia ireo no nahazo be dia be tamin'le tany le hoe nalaina tamin'ny 30% valeur vénale. Izany tena mahazo an'le tany isan'ny voatondro ao anatin'izany ny lehibean'ny faritra tsy mandrefana isan'ny mahazo betsaka ao anatin'izy nefa tsy nanana na dia iray santiara ary satria izy no lehibe mitarika an'ilay katy. Misy tompona ndraiky mpanjakana hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra misy mpitondra amin'izao fotoana izao ao anatin'izany misy ny autorité locale any an-toerana. Napetraka ny comité d'attribution de terrain ny CAT andrindra sy andamina ny fizarana ny tany. Hatramina ny mboan'ny tetikasa tsy nitsahatra niova ireo mpikambana tao anatin'io ary izay mpikambana maka ny anjarany avokoa ny fanazavana hatrany. Ny valeur vénale nolazaina nivadika zavatra hafa tanteraka ankehitriny. Tany amboalohany no zareo nanisy ny atao hoe valeur vénale. Asa aloha samy manana ny valeur vénale ny anarany sy ny fampiarana azy fa le valeur vénale ny zareo dia ny hoe rehefa vita le fanajariana dia esorina aminao 300,000 ny taninao dia le 300,000 iny zany mba omena ny tsy manana. Izy moa zany le tsy manana fa dia hoe zay verina rehetrarehetra fa marefo amin'izao fotoana izao nefa rehefa vita le fotodrafitrasa naverina amin'ny olona ny taniny misy olona tena tsy niverina tamin'ny mihitsy ny taniny na dia iray santiara ary misy olona 100 hektara ny anazy milohany nanaovana an'le fanajariana 1 hektara 25,6 no verina aminy verina kosa hoe tafahoatra zany zavatra zany misy olona misy ray aman-dreny be zao izay mididina ny 700 hektara teo ny azy nefa ny tsasak'izay ny esorina taminy rehefa vita le fanajariana. Ambonin'izany ny zanany anankitelo ray tavoa ilay no fonjaina any amin'ny fonjan'ny Morombe satria tsy nanaiky an'izay ilay fizarana tsy aradrariny an'ilay tany zay. Tantsaha manodidina ny 5,400 alina isa no voakasika ity tetikasa ity amina velaran'ny tany 5,000 hektara. Ny mponina ao amin'ny commune Morombe, Tanandava station ary Ambaikily ao anatin'ny distriktan'ny Morombe no zao miantso fandraisana andraikitra sy fanadihadiana momba ity raharaha ity izao. Ity tetikasa ity izay efa tsy nibady na ny Banque Africaine de Développement vola ary ahina hisy akony amin'ny fiara-miasa amin'ity mpiara-momba anto-karabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ity ireo trangana fanararotana ataondreo olom-panjakana eny fotony. Fa tsy manana paikady mazava anarenana ny fiainam-bahoaka mpitondra fanjakana na efa nitantana ny firenena nandritra ny 5 taona lasa azy hoy teo anivo ny randrana sindikaly androany tsy tokony hanana fialan-tsiny manoloana ny tsy fahombiazana ankehitriny intsony arak'izany ny mpitondra rany fanazavana trany Henri Florian. Miaina amin'ny vola latsakin'ireo dolara isan'aro ny isambatandolona ny 80 isanjato ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay tondro farany ambany. Napetraka ny banky iraisam-pirenena mametraka ho antsika ho farahely ny indrindra maneran-tany izany tsy ireo sehatra tsy azo trandrara nefa no tsy misy fa ny finavana politika ametraka paikady mahomby hoenty manarina ny Madagasikara no tokony ampiana tosika ihany koa. Sehatra telo no azon'ny Madagasikara trandrahana mba hanafaingana ny ady amin'ny fandrany eto amintsika raha ny fanehoan-kevitry Barson Rakotomanga androany izay mpitarika ny randrana sindikaly. Voalohany amin'izany ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana, ny sehatra ny fizantany ary indrindra fa ny lafi ny fampananana asa sy ny famoronana asa. Le izy mantsy zany ohatra hoe ny tany fantrana ny resany Madagasikara tsisy tokony taitra zany ny rehetra ny antony
ilay paikady mihitsiny zany no mbola tsy tena mipetraka zany ao anatin'izany hoe famahana an'izay olona raha mijery fotsiny asika na ny tontolony ny sehatra ny asa na ny manaraka drafitra na ny tsy manara drafitra dia hitantsika fa tena mbola misahirana zany ny vahoaka amin'ny fotoana izao intsika man'ny farany tona teny le hoe 20 isan-jato ny fiakaran'ny vidim-piainana ao anatin'izay rehetrarehetra zany hoe mila zany paikady mazava mihitsiny zany ny fanjakana raha ohatra hoe te hiditra ao anatin'izany hoe anamaivana zany zay le hoe fahantrana mety ny paikady nlazay ny olona hoe inona le paikady ao anatin'izay rehetrarehetra iny moa zany satria tontolon'ny asa ny famoronan'asa mazava loatra fa ny manahirana kely amin'ny famoronan'asa eritreretina ny fanjakana mazy dia ny fanjakana mieritreritra no amoron'asa zay iza zavatra tsy zay mihitsiny zany mampandroso an'io fa tsy maintsy neny amin'ny sehatra tsy miakina no mamorona ny asa fa ny fanjakana dia manamaivana. Misy ongadina ny fiakaran'ny tany fantrana amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena no tanteriny fahampahalalam-baovao anaba iray omaly inainga tany amin'ny 20 isan-jato izany ny taona 2024 ary tonga 5 isan-jato ny taona 2024 miteny ho azy ireo taremarika samihafa ireto fa hatreto aloha miomotra hatrany Madagasikara izay isan'ny fositra goavana ny tsy fahaiza mitantana efa nanana 5 taona nitondrany ny mpitondra kehitriny ka tsy tokony hanana fialantsiny intsony manoloana ny olam-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trano. Raha maheno tsika ny ministra zao amin'izao fotoana izao mandeha midina eny an-toerana mandeha mihery midina toerana mijery mamantatra inona ny filanareo aiza 5 taona fanjakana efa teo mbola ihany-tany ihany zany ve hoe inona ny ilain'ny vahoaka tsy normal raha ohatra ka tsy handroso tsy zay intsony zany ny ilainy zao fa tokony ho fantatra mazava tao anatin'ny 5 taona hoe ty sehampiarina resaka zao ny olona no resaka tourisme reo ny tontolo iainana ty ny famokarana tokony maika be ntsika amin'ny famokarana ny vokatra eto anatiny fanampiana ny mpandraharaha malagasy dia mazava loatra fanamiditra ny famoronan'asa dia manitona ireo vahoaka malagasy maro be mandraharaha mbola avy amin'io tsy ala-drafitra satria régime mitohy ireo fa tsy hoe régime samy afaka hoe tsy mety ny teo aloha dia anao mahovana vaovao ndraiky zay mahasamy hafa kely amin'ny régime misy amin'izao fotoana izao tsy manana fialan-tsonitsony zany fanjakana amin'izao fotoana izao raha miresaka hoe fampandrosonaka hoe manana zao tsika misy olona keitsika tsy manana fialan-tsiny zareo satria fa tokony manana ny atotan-kevitra rehetra ilaina ho an'ny fampandrosona malaky zany. Mbola manan-keran-trano ny hoe mahantra eo ambon'ny arena saingy mbola afaka manana fanantenana fa afaka ioatra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao isika saingy mitaky fitiavan-tanindrazana sy finaovana ara-politika izany mba ho tombotsoa ambony ny firenena fa tsy politika toa mampahantra ny vahoaka no aseseho any ivelany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Dia zay ihany koa no entsika misety vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadidina azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionany mahakasika ny andro maneran-tany ho an'ny tendreny manahoana ny malagasy sy ny fampiasana zany teny malagasy zany amin'ny fiainana andavanandro sy ny anivony ireo sehatra samihafa. Eo ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitaridiana ny guide touristique rehefa avy eo no anarantsika izay aza misaraka amin'ny ary. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arias. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananawano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix.
paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity atenatra ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao zao. Isantarantsika izay dia manome lanja ny tendreny ny fampiasana ny teny malagasy anatin'ny sehatra ny fampianarana. Ho ny profesora teo anivon'ny faculté des lettres et sciences humaines androany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny. Tsy ampy ampiasaina amin'ny sehatra rehetra kila ny voambolana malagasy, kanto ny mbola mahatonga ny malagasy maro manafangaro ny teny ampiasaina ao anatin'izay fitianokoloana. Sy ampy ny voambolana malagasy, antony tsy mbola ahafahana mampiasa ny teny malagasy ranoray amin'ireo raharaha rehetra eto amin'ny fireneny. Raha ny fanazavany profesora eo anivon'ny faculté ny teny amantsoratra ary ny siansa mahaolona etsy amin'ny université an'Antananarivo. Isan'ny mamevana io tsy fampiasana ny teny malagasy any amin'ny raharaha isan-karazany io ny politika ny teny eto Madagasikara, izay manomevana ny teny vahiny amin'ny teny ofisialy. Dia raha eto amintsika zany zao ny hoe ahafantarana hoe inona ny politika ny teny, ny fitondrana amin'ny ankapobeny dia izay hita any amin'ny lalam-panorenana. Any amin'ny lalam-panorenana dia misy filazana hoe ny teny malagasy no teny pirenena, ny teny malagasy ny teny frantsay no teny mpanjakana, teny ofisialy moa zany. Efa politika ny teny zay. Politika ny teny zay satria hoe miaraka eo zany ilay teny anankiroa samy azo ampiasaina eto Madagasikara indrindra amin'ny raharam-panjakana. Dia eto zany zao le somary manahirana dia hoe tsy mandika lalam-panorenana mihitsy ny mpitondra na amin'ny teny frantsay fotsiny aza ny tenenany satria teny mpanjakana iny langue officielle. Ho an'iza ilay vaovao avoaka amin'ny teny frantsay, ho an'iza ho an'ilay olona vitsikely. Dia ny politika io zany azovana io dia mba hitazonana azy io hanandanja, fa izy tsy ho faty fa hanandanja eo amin'ny raharaha manandanja rehetra, fampianarana, fitondrana, fanaovana fikarohana, dia voalohany aloha zany tsy maintsy misy ny lalàna ifehezana ny olona ampiasa azy. Raha ny fantatra, 3.9 ny malagasy no tsy mahafehy afa-tsy ny teny malagasy, manomboka any amin'ny fampianarana ny mahazovana io teny vahiny io. Isa mahatonga ireo mpianatra mialan-daharana aloha io fampiasana teny vahiny amin'ny rarahan'ny-mpampianarana io. Na mafisy ny manam-pahaizana hatrany, fa nampitehana ny hoavin'ny taranaka ny fampiasana ny teny hafa izay tsy voafehy ny mpampianatra sy ny mpianatra. Fa salan'izany ange io teny frantsay io amin'ny zaza tsy mahay azy, teny tsy fantatra io, dia sahina zany hoe misy zany lalàna tokony ifehan'izay ary any amin'ny fanabeazana no tena fototra, fa io koa le hoe isika tsy afaka manina moa ty, tsy afaka miolon'olona fotsiny eto, ary zany moa zavatra efa natao hatramin'ny ela zay tsy maintsy mianto teny vahiny isika, fa tsy hoe le teny vahiny izay tsy hay no ampianarantsika fa vomafy ny zanatsika. Atao aloha izay ahaizana an'ilay teny ny teny université. Ka io zany ray zavatra ray anisany tahirizana ny teny malagasy izay fampiasana azy amin'ny fampianarana izay. Tombony antsika ny fampiasana n'io teny io. Fa rehefa tsy mampiasa an'io isika dia tahaka izao ihany miamiana ange le fahaizany gasy be dia be ny miala zany koa fa fantatra zany fantatry ny mpandinika rehetra zany hoe rehefa tsy hain'ilay ankizy ilay teny ampianarana azy dia miala izy. Leo izy tsinonako, leo izy am'le korontampeo fotsiny enon'io, rehefa teny tsy hainao izy dia korontampeo ny enonao fa tsy teny. Dia leo izy dia miala izy, manao tsidipahatra ny sekoly aloha izy dia izy miala. Ankalazana androany iraika amin'ny 20 febroary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny. Ho fankalazana izany, nisy ny famelabelan-kevitra ny arahana tamin'ireo profesora sy manam-pahaizana amin'ny teny malagasy eo anivon'ny faculté ny teny amantsoratra ary ny siansa mahaolona.
Université an'Antananarivo. Lohahevitra nasongadina tamin'izany hoe teny malagasy ahefandrara. Ilaina raha ny fanazavana hatrany ny fanomezana vana ny fampiasana teny malagasy amin'ny andavanandro ahafahana manome lanja ny tenindreny. Andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny mifanojo tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiseradi na ny mpitaridia ihany koa tamin'ity androanyity izay nomariana tamin'ny alalan'ny famelabelarana. Narahana adihevitra izay natao teny amin'ny lapan'ny tanàna na Antananarivo tamin'ity androanyity. Mbola maro raha ny paikady mila petraka ananana mpiseradi matianina ho ny filohan'ny Association Nationale des Guides manoloana izay. Fizarana ny fitiavana any Madagasikara amin'ny lafiny rehetra sy ny arena misy eto amin'ny firenena no asan'ny mpiseradi. Manodidina ny arivo ankehitriny ireo mpiseradi fantatra raha ny tatitra avy amin'ny ministera ny fizahantany. Na izany aza, maro ireo olona misandoka izany asa izany izay efa nametrahana paikady raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana nasionaly ny mpiseradi. Marina misy dia tena misy zay ary zay ny joronay. Ho hitan'ny olona ohatra hoe tena misy ny tena matianina ary misy ny mahafehany io asa io. Ohatra ny sehatra rehetra moa zany dia misy foana ny tsy manara-dalàna ka hoentanina ry zareo mba hanara-dalàna satria manaratsy ny sary azontsika avy any ivelany zany hoe ny image Madagasikara teriny mialatsiny amin'ilay fiteny teny baiko. Miezaka izay miezaka miady amin'izany satria betsaka mbola ezaka ataony ataon'ny ministera sy ny mpisehatra rehetrarehetra ary izahay koa raha dia tena miady amin'izany satria manimba ny asanay ilay izy. Sotra tompoko. Mbaro ny toerana manantantara eto Madagasikara mbola tsy voatrandraka. Misy araka izany ny lamina fantarana ny fizahantany amin'ny faritra maro ka ireo vondron'olona ifotony no isahana izany. Misy dia misy tokoa le paikady isika moa zany dia fantatra Madagasikara hoe malaza be tsika amin'ny natiora. Amin'izao fotoana izao zany zay dia efa mampianatra ny ankizy relève hoe tsy dia hoe hivarotra natiora dia hivarotra foana fa tsy maintsy miaraka amin'ny fiarovana amin'izao fotoana izao hoe conservation. Ahoana ny mba hisitrahan'ny olona ifotony ny fizahantany ohatra. Dia efa misy paikady miara-miasa amin'ireny olona ny fotony ireny zay mba hisian'ny fidiram-bola ankoatran'ny fambolena sy ny fiompiana moa zany ao koa ny asa tanana dia efa mandroso tsikelikely ilay izy ary efa misy toerana raha tsy teny fotsiny azy hoe ny parka anjany Ambalavao, ny VOI ny vondron'olona ifotony any amin'ireny toerana samy hafa ireny ohatry ny Andasibe Ranomafana dia efa mihetsiketsika daholo zany zao ny olona ny fotony mba hisitraka daholo amin'ity fizahantany ity. Ankilany androan-tsehivina ny andro iraisam-pirenena ny ireo mpiseradi. Misy hatrany ny fankalazana ka nomarina tamin'ny famelabelarana arahina adihevitra izany tamin'ity taona ity izay natao teny amin'ny lapan'ny Antananarivo renivohitra. Manodidina ny fizahantany sy ny mpiseradi sy ny fanatsarana ny sehatra io hanohany mpanan'ny adihevitra. Lafomba vao hafa mbola misy amin'ny orinasa indrindra madinika salantsalany no tsy mampiatra ny lean management amin'ny fitantanana ankabeny amin'izao fotoana izao ny paikady izay isan'ny zava-dehibe amin'ny fandrindrana ny fomba fiasa ary ahafahana mamolavola ny tolotra mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny fampafantarana ny lean management sy ny vokatsoa azo avy amin'ny fampiarana azy araka izany no votoaton'ny séminaire no karakarain'ny ACPE na ny amélioration continue par les employés teny akoron-drano ndao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Lean management dia manampy anay voalohany indrindra aloha mijery hoe inona ke ilay zavatra tena hoe mahafapo an'ilay olona raha amin'ny resaka hoe tolotra fa faharoa manaraka an'izay ohatra ny ahoana ny fomba famoahana ny tolotra io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mandra-pahatonga eny ampelantanan'ilay mpanjifa zany. Tsy mety hoe tafiditra ny resaka Covid ny fahasahiranana fa ny hitako tena zava-dehibe mitarika an'ilay izy hoe mila fanovana miova ny tontolo iainantsika. Misy zavatra be da be avy any ivelany, zavatra miseho eto toerana mahatonga hoe tsy maintsy zany ianao mitady moyen ahafahanao mitazona ny mahainao anao ohatra hoe izay
mba afapoan'ny client efa eo ary mba hisarihana client betsaka kokoa hafa izay mbola tsy miara-miasa aminay dia tsy maintsy manao zay fanovanana ao amin'ny fomba fanao na any amin'ny tolotra sy ny sisa mila hovaina manaraka an'ilay tontolo miova amin'ny akapobeany zany le izy. Fa raha tsy avokoa ary mampitarainy ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana ny fampitihan'ny lalam-pirenena hanany mianavaratra miankandrefana ny miatsinanana sy miazo ny tapany atsimonosy amin'izao fotoan'izao isan'izany ny manandonatra any Ambohimasoa izay andrenesana fitarainana maro hono mpisehatra amin'ny fitaterana teny anivony tompo-piantsoana ny fasany karany Daniela Mino Arso. 5 taona nampitaraina ireo mpampiasa lalana tsy mbola nisy fanamboarana hatramin'ny androany ary vao maika miagoavana hatramin'ny fahasimbany ireo lalam-pirenena maro mampifandraina Antananarivo amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Tranga izay araisana fitarainana maro amin'ireo mpamily sy mpitatitra miazo ireo lalam-pirenena hoy ny tompon'andraikitry ny tompo-piantsoana na Fasany Karana noho ny fijaliana hateraka izay faratsiany ny lalam-pirenena izay. Fitaopavaratra tanteraka tokoa zao tsika ary dia nikija tokoa ny ranonorana nandritra izay volana février manontolo zay zany hoe tao anatin'ny 20 andro mahery zany raha mijery manokana ny lalana efa ratsy napiny ny ranonoram-baratra ray manontolo nandritra ny cyclone iny dia tena ratsy tanteraka tena lavaka ny tany miotsaka ny azo menjera ampovoan'ny arabe menjera fa ny saingy tena mampalahelo dia ny fataran'ny taxi brose eto amin'ny zotra national amin'ny Fasany Karana satria tara adiny 2 noho ny lalana teo aloha satria raha ny fianaratsoa ny ala tamin'ny 9 ariva tany dia tonga teto tamin'ny 7 maraina dia zao tsy tonga raha tsy any amin'ny 9 maraina amin'ny 7 maraina vao tonga eto satria misy apanina mihitsy azy raha jerena amin'ny ankapobeny ny tobile miala taminay amin'ny contrôle au départ zay atrehanay de double roue de secours daholo misy deuxième secours satria atao anatin'le rotsakorana nandritra ny 20 andro teo aloha dia lavaka be ny lalana ary ny sisiny aiza dia maranitra be raha mifanena amin'ny camion dia vaky pneu sasa ny lany pneu ny andalana sasa maty plaquette satria mitsoboka rano be daholo tsy mateza zany ny resaka pneu tsy mateza ny pièce de rechange ny gasoil mitombo ny fatarany lalana manga fotsiny dia tena mijaly na amin'ny mpamily na ny tompo ny fiara indrindra mpanjifa dia miaritra kely ao anaty tomobile ao noho ny faratsiany lalana amin'izao fotoam-pahavaratra zao. Vokatry izay faratsiany lalam-pirenena izay ankilany misedra olana goavana amin'izao fotoana ireo fiara vaventy mpitatitr'entana na ny miakatra eto Antananarivo izany na ny midina any amin'ny faritra noho izy ireo tsy afaka mampiakatra saran-dalana raha ny fitarainana. Ny lalana aloha dia tena ratsy mihitsy raha voky fa asa eo mpitondra eo no mahalala hoe inona ny tokony fitondrana amin'ny hevitra manakoritra hoe inona ny hevitra fa lalana manomboka eo Antsirabe mena atsimo fa lavaka tena lavaka ary tsy mety mihitsy ny inona natao amin'ny fa ny entana tsy misontra ny frais fa ny frais raha mihena amin'izay fotoana izay tena mihena frais ka zay zavatra ireny mba ilaina hoe fitondraina aminareo fitondra fanjakana anareo zany mba mandinika hoe mety sa tsy mety zay miakatra avany omby dia hidiny zay mba PPN zay zany hoe entinay fianaratsoa afaty Antananarivo any dia fianaratsoa ny frais tsisy midiny tsisy miakatra mihitsy na dia kely ary fa ny lalana dia tena mampitombo zany le lera zay le izy mampitombo ny lera hoe ianao mandeha tokony nandarana 3e mandanana première zay le fiainana midina satria niakatra avany tsy misy zay nitondranay omby dia ny avy aty Antananarivo bikabe kokoa nefa dia tsy mety dia mitaraina amin'ny mpitondra entana hoe dia ahoana tokony fiainana io midina zany le frais tsy mahaleo sara ny vidina misy tena faty antoko aloha fa zany hoe fiainana dia tsy maintsy Jehivana isa lalana ratsy mampitaraina ireo mpampiasa lalana mpitatitra miazo ny lalam-pirenena makany amin'ny tapany atsimo nosy rehetra iny amin'izao fotoana ankoatra ny eto Antananarivo ny eo Ambatolampy hatrany Antsirabe
betafo hatrany miandro vazo indrindra fa ny ao manandona hatrany Ambohimasoa Iosy hatrany Toliara Tolagnaro sy ny maro hafa fa raha tsy indalana izay matetika mampitaraina ireo mpampiasa lalana saingy tsy misy miaino izany hatramin'ny androany. Fa daty manandanja ho an'ny skoto rehetra maneran-tany rahampitso fa 2 febroary. Io ny daty atsiarovana nahaterahany Baden-Powell nanorona ny skotisma. Ho fanamaroan'izay, hetsika maro no tanterahana eny amin'ny ANS Ampefloha. Ireo skoto rehetra izay entany nanao fanamiana sy ireo kojakoja afantarana maskoto azay. Analiny ireo mpikambana skoto sy efa nandalo ny fitaizana skoto eto Madagasikara, ankalaza ny fahaterahany Baden-Powell izay hanamorona ny skotisma. Manandanja amin'ny skoto zazalahy sy zazavavy io daty io raha ny fanazavana. Tsy latsa-dantsa amin'izany fankalazana izany ny eto Madagasikara izay mankalaza ny fahazatoana ny atily amin'ny ity taona ity ihany koa. Eny amin'ny ANS Ampefloha ny ivo ny fankalazana ny 2 febroary ho an'ny eto Antananarivo ary misy ihany koa ny fankalazana amin'ny faritra rehetra. Ny ivo ny fankalazana izay ho atao eto Antananarivo dia ho tanterahantsika eny amin'ny ANS eny Ampefloha. Isy ireo stand maro isan-karazany izay ampahafantarantsika an'ireo le atao hoe talenta iraisam-pirenena. Inavy moa izany izay dia eo le ataontsika hoe fanodinana ny akora plastika. Izany hoe tsy aririna fotsiny amin'izao fa jerena izay fomba mbola ahafahana mampiasa azy. Eo ihany koa ohatra ny resaka fampiasana ny herin'ny masoandro dia isy an'izay rehetra izany ho tanterahantsika eny. Ankoatran'ireo mampiavaka ny skoto ihany koa ny fanaovana asa soa dia isy ny ataontsika hoe fanomezan-draha izay ho tanterahana ho amin'ny oram-pitso iantsona ny skoto rehetra tsy anganavaka izay rehetra efa nandalo fitaizana skoto ihany koa ary ny olona rehetrarehetra izay toko hoe mpakasitraka ny fitaizana skoto na liana amin'izany fitaizana skoto izany dia asaina ho avy any amin'ny ANS Ampefloha. Manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika, izany hoe mivalora maraina ny fahatongavana dia itoy hatramin'ny tolakandro, hatramin'ny 4 tolakandro eo. Eo anelanelany amin'ny 12 hatramin'ny 2 kosa izay ataontsika izany hoe fotoana anaovan'ny expose any ampianarana dia isy ny ataontsika hoe karazana famorina lehibe izay ho atao amin'ny ANS Ampefloha dia isy ny fananganan-tsaina dia isy ny fiarahana manavao ny fanekena skoto. Io hetsika io dia mariako fa ny skoto zazalahy zany no mitarika azy, izany hoe ny avy ao anivon'ny antily ny Madagasikara, ny tily eto Madagasikara ary ny kiadiny Madagasikara. Ny skoto zazavavy kosa dia ankalazany azy ihany koa ao amin'ny asabotsy ho avy izao izay ho tanterahana ao amin'ny LMA ao Ampefloha. Isan'ny mampiavaka sy entina anamariana ny 2 febroary ny fanaovana fanamiana fa eo ihany koa ny fanaovana izay fitaovana na fanamiana hafampahafantarana fa skoto ny olona iray. Efa misy ny fivarotana ireo fitaovana na fanamiana ireo. Isan'ny anaovana mandritra ny andro ny rampitso ihany koa ny folary manamarika ny fahazatotaona ny atily hetra ny fanazavana hatrany. Ny fanamiana moa zany dia efa samy manana ny anazy daholo ny tsirairay. Ho an'izay tsy manana dia misy ny ataoko hoe afaka manantona eny amin'ny foibe. Ho an'ny foibe ity loatra dia eto Antsamanitra zany no misy an'izay foibe izay. Ho an'ny kiadiny Madagasikara dia ao Parbe ary ny antiliny Madagasikara dia ao ambonin'ny tunnel eo Analakely. Ny marika maskoto rehetrarehetra dia azo tsy faina any amin'ireo le foibe ireo fa misy ihany koa ny ataontsika hoe fandaminana any amin'ny isaparitany dia manana ny ataontsika hoe département ny fandrarana sy ny varotra isika dia reny ihany koa zany dia azosika antonina ahafahana mijery an'izay le marika izay. Dia ny eto Antsamanitra moa zany ho an'ny foibe tily manokana dia misokatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 tolakandro tsy miato dia afaka manantona eto ny rehetrarehetra. Ho an'ireo rehetra kosa izay ataoko hoe tsy afaka manatrika mivantana an'ireo le fihetsiketsehana ireo dia azo atao tsara ny manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Azo ataony koa ny mandray anjara. Misy ny ataontsika ohatra zany hoe challenge quartier vert, izany hoe mikarakara zaridaina kely ianao dia alainao sary zay dia avoaka ao amin'ny tambazotra sosialy dia misy moa zany ny toromarika rehetrarehetra izay arahana rehefa mamoaka an'izay sary zay mba hahafahan'ny tompona andraikitra mahita hoe tena nandray anjarantsika tamin'ilay fanamariana. Mariako fa tsy ny eto Antananarivo ihany manao ny fankalazana fa manao daholo ny faritany rehetra manerana ny Madagasikara. Ohatra hoe ny any Mahajanga zao ao amin'ny Rampitsoarivo dia isy fiaraha-miombom-bavaka dia ho amin'ny tontolo andro sabotsy dia misy hetsika karnaval dia misy fiarahana manangona indreny le ataontsika plastika izay tsy ampiasaina na ny fako ihany koa
eny amin'ny torapasika dia ohatr'izay saiko manao avokoa rah le ataontsika hoe faritanytily a telopolo manerana ny Madagasikara miampy ny anankiray izay ny ampitan-dranomasina. Mandritra ny tontolo andro ny fankalazana ho an'ny rampitso entanina ihany koa fa ny skoto rehetra hanao asa soa ary tsy ho an'ny rampitso ihany. Jaivina afaka manao fanamiana skoto na ireo mpianatra aza mandritra ny andron'ny rampitso. Trangam-piarahamonina vetivety iray volana taty aoriana n'ilay trangana fanafiana casse-point iray tao amin'ny tsena Nanjoma Fianaratsoa tratehaky ny ampitandro ny filaminany Rojola nanatanteraka ny fanafiana tany an-toerana mandeha ny famitorana ahafantarana ireo piraitsy kombakomba azy ireo amin'izao fotoan'izao. Tsy ola telo mpanafika casse-point teto Fianarantsony maraina ny 12 janoary lasa teo no tratehaky ny mpitandro ny filaminana ka maty voatifitra ny polisin'ny FIP sy ny komisaria Fianaratsoa ny andro ny faraika amin'ny 20 febroary ity atao Soaindrana distriktan'ny Vohibato noho ny fikarohana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana no natratrarana azy ireo tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny. Tamin'ny alatsinainy faharoa amin'ny 20 janoary tokotokony tamin'ny 7 latsaka fefany teo izy io dia nisy fanafina nataona andiany Jola tampediny telo ireo Jola izay nanao an'izany asa ratsiny izany miaraka amin'ny basy ireo nanafika grossiste na casse-point eny Anjoma izay rahantsika malala ngamba izay zavatra izay dia tamin'izany fotoana izany nisy vola amina million maromaro moa no lasan'ny zareo ary nisy olona telo naratra voatifitra zay nanapoaka basy ireo Jola ireo tamin'izany misy voatifitra avy eo amin'ny lamosiny dia soran'Andriamanitra moa fa nazo fitsaboana reny olona reny. Dia rehefa vita izay fanafina izay dia nitsoaka tamin'ny alalan'ny moto ireo olona ireo dia ny moto moa le atsika ambany eo le moto nanaovany an'le asa ratsiny izany hoe tamina moto izany ireo no nitsoaka rehefa vita ny asa ratsiny dia niainga tamin'ilay fikarohana an'le moto dia tratra soamantsara moa le moto tamin'ny faraparan'ny volana janoary iny tratra le moto dia niainga tamin'izay ny fikarohana dia tratra koa ny tompony dia teo ny namantarana zany hoe olona viaizany nanao an'le izy dia amina toerana anankiray avy any amin'ny faritra atsimo any dia tanatin'ny ataontsika hoe tapabolana zay natao daholo zao drafitra rehetra zao zao stratégie rehetra zao tadiavana an'ireo olona ireo dia ny vokany moa dia tratra ny fandriky ny mpitandro filaminana ireo olona ireo tandroany maraina tsy tononoko loatra moa le toerana satria mba ho sécuritén'le toerana nisy ny fandonana rehefa tena nataon'ny polisy ambiscade zany ireo tratra tamin'ny satria mitondra mbola mitondra nreto basy reto izy zay ndeha hanao an'ny asa ratsiny. Inona moa natonga le fanandrinana satria raha vao nahitan'ny polisy zany ireo dia efa fantany hoe tsy mazava reto dia efa nianazy nataony tonga aloha ny polisy raha teko moa mailo dia nisy ny fampitifirana lavo tamin'izany ny Jola anankitelo zay hitantsika ireo dia basy miaraka amin'ity arme blanche zay rahantsika malalaka mba ny gravité ny zavatra io ireo zany ny zavatra nentin'ireo olona ireo dia amin'izao fotoana izao moa ny razana fafahiny amin'ny morgue dia marina telo olona maty anisan'ny hoe nandray tsara tamin'le izy fa kosa nefa eo ny complice dia misy vehivavy anankiray izay voalaza fa nampetrano an'ireo Jola ireo tamin'ny nanaovana ny zavatra io efa voasambotra koa moa le raha matoa nampetrano an'ireo ao koa zany le olona anankiray zay tokony le moto olona roa zany ny olona voasambotra ao izay hoe atolotra ny fitsarana dia olona telo le maty araka ny voalaza teo. Andrasana araka izany ny mety ho valin'ny famitorana izay ataony eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ka ho hitantsika eo ny mety ho toy ny ity raharaha ity. Mifaran'eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ny fampalalam-baovao no tapitra treto fa ny fandaharana mbola hoentina miaraka aminao ato anatiny miaraka amin'ny fahitalavitra koly dia mbola maro amin'ity ala ity izay anasana anao hatrany tsy hisaraka aminay mandra-pitafa ho amin'ny rapitondray tombo lasy tombo vavelo matompoko.
Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.